Anisan'ny dinganao amin'ny fampiavana-pirenena ny fanavaozana ny lalàna momba izany. Taorian'ny fanolorana ny drafitra momba ny lalàna ny fampiavana-pirenena, mitoy ny asan'ny komity misana ny fantsiana ny lalàna momba ny fampiavana-pirenena araka ny nambaran'ny profesora Rakotomanana Honoré izay mpitarika ny komity. Asa roa no totosain'ny komity amin'izao fotoana izao dia ny famolavolana ny didim-panjakana fampiarana ny lalàna momba ny fampiavana-pirenena ary ny fanomanana mety fiatrehana ny solombavavahoaka ao anaty fivoriana tsaram-potoana ny antenimieram-pirenena. No marian'ny filohan'ny komity ihany koa fa any amin'ny filakevitry minisitra no misy ny lalàna ary aorian'ny fandanian'izany dia handalo eo anivon'ny antenimieram-pirenena. Misy fiam-potoana manokana tsaram-potoana zany hoe raha mivory tsaram-potoana zany ny antenimieram-pirenena dia io lalàna momba fampiavana malagasy io ny tena hibahan-toerana amin'ny lahadiky ny antenimieram-pirenena. Ankoatran'izay lalàna ataontsika mety lalàna mamaikana angamba fa io ny tena hibahan-toerana amin'ny fampiavana-pirenena zany. Ankoatran'izay nefa zao tsy mijano zay amin'izao fotoana zao miasa satria raha ohatra mantsy hodinina ny antenimieram-pirenena io mety koa ny mety antsanay ny misy tombana raikitra hoe amin'ny teknisiana zany ny expert zany hoe mbo manampy fanazavana any dareo zany raha tsy zareo ihany ny tombana raikitra moa zany fa zay zany manampy any dareo mety hisy roana tena aminay hoantsona amin'izany dia tsy maintsy mijery koa zay ny hoe na jerena zany lalàna rehetrrehetra tsisy lalàna tonga lafatra fa dia mety misy ihany ny azo hitsy zany dia mbola na dia efa nalotra tamin'ny filohan'ny replika zay mbola mijery azy zay hoe inona ary fa dia misy tokony hitsy koa ty lalàna ty mba tena ho lalàna eo mba tsy ho tonga lafatra fa hoe mba tena mora ampiarina, lalàna azo ampiarina, lalàna tsy sinona ataontsika hoe fahasamihafana ny filazana ny heviny zany mba hitovy ny fiveran'ny hevitry lalàna. Ny gouvernement no miantso ny fivoriana tsaram-potoana ny antenimieram-pirenena. Hatreto tsy mbola voafaritra ny fotoana natotosana io fivoriana tsaram-potoana ny antenimieram-pirenena io.